Anisan'ny toerana mbola hiatra ny fepetra manokana trany ao anatin'izao ady amin'ny coronavirus izao moa ny any Toamasina ho fiatrehana n'izany fiboana izany notolorana fanampiana ireo sahirana noho ny izay fiboana izay ao Toamasina fanomezana vokatry ny fiara-miasa ny ministera ny ponina sy ny directed vaovao nangon'ny Anjaka Sertra Randrianarso. Ho an'ny Toamasina ponina sahirana noho ny fiboana no nahazo ny vatsy avy amin'ny ministeram-ponina ka fanomezana ho ana fianakaviana 500,000 no natolotra tamin'izany entitra ny fepetra ny safidianana azy ireo. Anatin'izao aretina izao dia mitondra izay voatsirambony tanana sy ny vonjiraham-baka ministera sy ny mpiara-mody miainga be amin'ny fokontany. Ny fomba fanaovana an'izy ity zany dia ny filoham-pokotany no mitondra ny listan'ilay olona zany izay voafetra ihany. Toerana telo no nitsinjarana ny fanomezana dia tao amin'ny gymnase Soavita, ny tao amin'ny foiben'ny ministeram-ponina ao Toamasina ary ny tao amin'ny université ny Barikadimy. Nahazo tombony manokana tamin'ireo fanomezana ireo ny vehivavy. Menalanja manokana zany ny vehivavy tamin'ity fizarana ity satria iarasika mahita fa ny fitopolo isan-jato ny vehivavy dia sady ray mpianakaviana no renim-pianakaviana. Fiara-miasa teo amin'ny ministeram-ponina sy ny direct aid no nahazahoana nanatotosa izao fanomezana ny ponina sahirana noho ny fihiboana eto Toamasina izao. Raha izay ny tany Toamasina tsy diso anjara ihany koa ny any Moramanga azo ny tosika fameno avy amin'ny fanjakana ireo marefo noho ny fiboana any amin'ny komina Andrenivohitry Moramanga. Ny tanora tao an-toerana moa no safidiana manokana amin'ny fifantenana ireo olona tokony sitraka n'izany tosika fameno izany. Jaka Sherra Randrianarso hatrany. Ankonana misa 573 izay voatilo marefo indrindra no ahazo ny tosika fameno avy amin'ny fitondram-panjakana ho an'ny komina Andrenivohitry Moramanga. Dikan'ny tosika fameno dia mbola verika ihany fa fanampiana ny olona tratrany atao fiboana ka mety very asa izy, mety mpivarotra izy, mety chauffeur izy, mety zavatra satria dia zay atao fiboana confinement. Raha etseriary isam-pianakaviana no omena ireo voafantina araka ny fipetranapetraka amin'ny fahazahoana izany. Isika fonctionnaire tsy tapaka ny karamatsika, tsy mahazo zany isika. Isika retraité pensionnaire zany mandray pension tsy tapaka dia fa tsy mahazo zany isika. Ny mahazo zany amin'io dia ireo olona tena atao hoe very asa tao anatin'ny fiboana. Tsy mitovy zany ny atao hoe marefo sahanay amin'ny fiahinana ara-sosialy sy ny marefo noho ny fiboana. Nampiasana teknôlôjia araka mirindra ny sivana natao ka tanora 20 avy eto Moramanga nandalo fiofanana ny karamaina amin'ny fifantenana ireo ny soratra anarana. Misoratra anarana ianao tany adolo mombanao miaraka amin'ny karapolina na résidence ianao araka nazavaina dia misy base de données azo zany amin'iny dia manao traitement lay logiciel an'ny PAM. Ministeram-ponina dia manao suivi et coordination. Ny ministeram-ponina, BNGRC ary ny komity loharano no misahana ny fandaminana. Ny PAM kosa no andony tosika fameno ka i Moramanga ny distrika fahasivy azo tombotsoa amin'izany.